faly miarahaba antsika rehetra ry havana malala izay manaraka zao fotoana zao indray. Miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy. Miarahaba antsika tsirairaiky avy amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay tokantrano misy anao any fa izay rehetra manaraka zao fotoana zao indray. Miarahaba anao rahavavy, miarahaba anao ranadahy, miarahaba anao ny ray aman-dreny, ary miarahaba anao koa zoky na zandry. Tonona amintsika hatrany fahasoavan'i Jesosy, ny fahasoavan'i Jesosy aneho aminao sy ny ankohonanao. Voalohany dia faly tokoa ny tenako eto androany satria tafaraka eto indray tsika, mifankahita eto indray tsika androany, ary mbola ny famindrampon'Andriamanitra tokoa mbola nahatoy izao antsika ka mbola afahantsika ifankahita, ifampihaona eto indray, ifampahery amin'ny alalany tenin'Andriamanitra izay teny fampaherezanao antsika androany. Haleluya, dia vonaitro an'Andriamanitra rery ihany ary fiadanana ho antsika mianakavy. Ka tonga ny fotoana izay fampizarantsika ny ten'Andriamanitra indray amin'ity andro androany zao. Ka alohany hamaky antsika ny ten'Andriamanitra dia mbola hiara hivavaka tsika, dia mbola manasa anao an-tsany ry havana malala, ry longomamy rehetra, hiara hivavaka tsika hametsaka zao fotoana zao ampelantanan'i Jesosy, fa indrindra amin'ny teny fampaherezana izay hohenointsika eto. Mety ny tenako no fitaovana hitory sy hanambara ilay teny fampaherezana, fa aokane Jesosy no hiteny eto amintsika indray androany. Izao dia fitaovana fa Jesosy no hitena ao anatinao, Jesosy no hitena ao anatintsika tsirairaiky avy. Ka andeha hiara hivavaka tsika metsaka zao fotoana zao indray amin'ny anaran'i Jesosy. Manasa anao hiara hivavaka tsika. Haleluya. Ry Jehovah Andriamanitra ray masina vindrindro, misaotra anao dia misaotra anao tokoa zay Jehovah Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izay mbola nomenao anay zao indraiky koa, fa indrindra na famindramponao sy ny fahasoavanao Jehovah izay mbola nahatoy izao anay indray, nahatsatsara anay zao ora sy fotoana zao, ary nanomezanao anay zao tombon'androm-pivelomana zao indray. Ka tsy hainay tokoa Jesosy ny tsy hisaotra ny anaranao. Misaotra anao zahay, mideranao zahay, mankalaza anao zahay, ary manome voninahitra ny anaranao. Ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay Andriamanitra mahagaga, ianao ilay mpiady mahery. Misaotra anao amin'izao ora sy fotoana izay mbola ifankahitanay, ifampihaonanay eto zao Jesosy, mbola afahanay hiheno ny teninao indray, ifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Ka tahio zao fotoana zao ary atseo feno Jesosy, ary angatahoko anao Jesosy hiteny eto. Ny tenako dia fitaovana izay hitondra ilay teny fampaherezana, fa ianao Jesosy no angatahako hiteny aminay tsirairaiky avy eto androany. Dia mbola angatanay koa Jesosy ny fanay-panazava, hanazava izay tiana holazaina, ary angatanay koa ny fanay fankatoavana, hankatoavanay ny teninao. Atseo feno izao fotoana zao, ary miasa feno eto anao, tsy hiala maina eto izahay Tompo, fa hahery tokoa izay raha voahenon'ny feonao. Misaotra Jesosy dera sy laza sy voninahitra anao hatolotsinay ho anao. Haleluya, amen. Amen. Andeha tsika hanokatra baiboly, sokafy ny baibolinao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ten'Andriamanitra moa izay hitantsika ato amin'ny bokin'ny Samuela. Mino aho fa ity tantara ity dia iarahantsika malala, fa tsy misy tsy mahay ity tantaran'ny Davida sy Goliata, satria moa araka izay lohatenintsika koa amin'ity volana ity dia hoe fandresena. Mino aho fa tsika tsirairaiky avy zao mahalala hoe ino natao hoe fandresena, ary mino aho fa tsika tsirairaiky avy zao dia mila zany fandresena zany tokoa amin'izay ady atsehantsika tsirairaiky avy. Haleluya. Andeha tsika hamaky ten'Andriamanitra, hoentitsika ifampahery, ary hoentitsika mandinika sy hamakafaka izay hoe fandresena zay indray. Haleluya. Ny ten'Andriamanitra moa dia hitantsika ato amin'ny bokin'ny Samuela voalohany 17 andiny 15 ka hatramin'ny 17. Samuela voalohany 17 andiny 15 ka hatramin'ny 17. Ovakitsika ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao nanantona ahy tamin'ny sabatra sy lefona ary leompohy, fa izaho kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny miaramila ny Israely, izay efa nohaikinao. 17. Anio no hanoloran'i Jehovah nao amin'ny tanako,
ary hamely anao aho ka hanapaka ny lohanao, dia homeko ny voromanidina sy ny bibidia ny faty ny miaramila ny Filistina anio, mba ho fantatsy ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. 7:7 farany, ary ho fantatsy izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefona no amonjeny Jehova fa any Jehova ny ady, ary hanolotra anareo ho eo an-tananay izy. Amen. Ary ny teniko teo taloha hoe mino fa tsika iaby zao mahay ty tantarany Davida sy Goliata. Ary raha vakitsika ma ny ten'Andriamanitra eto dia manambara zay fandresena zany tokoa. Iresaka tsika zao dia mikasika ny fandresena. Izay no lohatenitsika amin'ity volana ty hoe fandresena. Ary ataoko fa zao sy anao ry longo, ry rahavavy sy anadahy dia mila zay fandresena zay. Ary tsy misy olo tsy mandalo ady amin'izao fotoana zao, fa mandalo ady aby tsika iaby zao. Olombelo ety ambony tany zao mandalo ady, na gentilisa na kristiana, tsy misy olo tsy mandalo ady. Ary tsy misy olo tsy mila fandresena zany, fa mila fandresena, na i kristiana zanak'Andriamanitra na i gentilisa de mila zay fandresena zany tokoa. Fa hafa foana ny fandresena avy amin'ny Andriamanitra. Ary hoy ny ten'Andriamanitra eto raha vakitsika hoe fa any Jehova hoy ny ady ary hanolotra anareo ho eo an-tanany izy. Amen. Any Jehova koa ny ady. Tsy misy zay mahasakana zay ataon'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra miasa, tsy misy olona mahasakana azy. Raha jerentsika ty tantarany Davida toy eto, Davida laha vakitsika baka amboniny ka hatramin'ny farany ty tokony 7:10 ty manambara zay nandreseny Davida any Goliata. Ity Goliata ty moa feratsika malala fa lehilahy matanjaka, malaza, piady, olo manakozatsy, olo mana fitaova-piadia efa malaza tamin'izany fotoana zany, fa nalaza tokoa fa mahay miady, tsy nisy olo mahasaky miady aminy. Tsy tena hoe atahoran'olo ity Goliata ty, tena atahoran'olo, tsy misy olo hoe mahasaky miady amin'ny io Goliata io satria lehilahy matanjaky, mana karazam-pitaovana. De ity Davida ty koa raha jerentsika fa olo kely fohy, ary farany zandrin'olo koa io Davida io. Kanefa hitatsika fa nandresy Davida rehefa niady tamin'ny Goliata. Rehefa natao niady tamin'izany fotoana zany, tsy nisy olo nanana fasahiana hialy tamin'ny Goliata, na olo hoe anjato na narivony, tsy nisy nahasahy niady tamin'ny Goliata. Afa-tsy Davida irery ihany no sahy niady tamin'ny Goliata. Hitatsika tokoa raha vakitsika ity ten'Andriamanitra ty fa nandresy tokoa Davida teto, nandresy any Goliata. Amen. Hoy ny ten'Andriamanitra eto raha vakitsika hoe fa hoy kosa Davida, 7:50, fa hoy kosa Davida tamin'ny Filistina, ianao manantonahy amin'ny sabatra sy ny lefona ary ny leompohy, fa izaho kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro, Andriamanitra ny miaramila ny Israely izay efa nohaikainao. Amen. Zany hoe Davida zany etoa tsy nanana zay fitaovam-piadiana, tsy nanana zay hoe fiarovana, na saron-doha na saron-tsahatsa, tsy nanana. Fa ity Goliata toy, lehilahy mahery izy, malaza piady izy, manana zay karaza fitaovana piadiana izy, sady manisy fiarovana koa izy, eny amin'ny tsatsa na amin'ny loha na ny akanjo anova de feno fiarova. Fa ity Davida toy kosa tsy nanana zay hoe fitaovana fiadiana. Fa hoy ny teny Davida teto, fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manantonahy amin'ny sabatra sy ny lefona ary ny leompohy, fa izaho kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro, Andriamanitra ny miaramila ny Israely. Amen. Izao koa hoy Davida dia manantona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro. Haleluya. Zany teny zany de ataoko hoe fa mampaherantsika tsirairay avy. Raha mandalo ady, na mandalo olana, na ino karazana ady atianao, na ady aram-panahy zay, na ady aranofo, na izay ny teny Davida zany ihany, ataoko fa hoe mampaherantsika, satria Goliata toy nanana zay fitaovana piadiana, fa Davida tsy mba nanana, fa nanona ny anaran'i Jehova tompony maro izy hoe amin'ny anaran'i Jehova
amin'ny anaran'i Jehova tompony maro Andriamanitra ny miaramila ny Israely izay efa nohakinao. Amen. Amen. Anio ary hoy ny tena Andriamanitra eto andiny fahadimy amby fahaenina amby efapolo azafady, anio no hanoloran'i Jehova anao amin'ny tanako ary hamely anao aho ka hanapaka ny lohanao dia homeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila ny Filistina anio mba ho fantatsy ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Amen. Hitantsika fa ny zavatra rehetra zany dia misy ny fiandohana, misy ny fiafarana. Raha tsika manenty reny karazana tantara na film hoy tsika mahay azy, azafady fa militsy amin'izany teny zany koa aho satria any anatin'ireny dia hitantsika tokoa fa any amin'ny farana no mandresy izay tena hoe mpandresy. Any no ahitantsika fandresena amin'ny farana any, tsy aty voalohany no ahitana fandresena fa amin'ny farana any. Amin'ireny tantara reny, amin'ireny film reny, reny zavatra jerentsika video ententsika reny, any amin'ny farana any no ahitana hoe fandresena fa tsy aty amin'ny aloha. Dia tahaka izany koa tamin'ity Davida sy Goliata toy, efa betsaka reo miaramila efa vonona, lehilahy mahery efa vonona, manana karazana fiadiana, manana fiarovana fa tsy nanana fasahiana hiady amin'ny Goliata. Fa Davida tsy mba nanana fitaovana izy, tsy mba nanana fiarovana, fa nitondra lay anaran'i Jehova Andriamanitra. Anaran'i Jehova Andriamanitra. Ary hoy ny tena Andriamanitra koa eto hoe, ary hoy ny tena Andriamanitra eto hoe, ary hoy ny tena Andriamanitra hoe, andiny fahafito amby efapolo, ary ho fantatsy ny izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefona no amonjeny Jehova fa any Jehova ny ady ary hanolotra anareo ho eo an-tanany izy. Amen. Tsy amin'ny sabatra zany ady, na tsika zany manana fahalalana, na tsika zany hoe manana karazana fitaovana hiadiana, zany mahatonga ny teny Davida toy fa ary ho fantatsy izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefona no amonjeny Jehova fa any Jehova ny ady. Tsy mamondra tsika amin'ny sabatra Jehova Andriamanitra, na tsika manana fitaovana hoe fiadiana ka hoe andesintsika ampandresantsika, fa Jehova Andriamanitra ny tompony ady. Andriamanitra mpiady mahery izy, Andriamanitra mahagaga izy ary tsy misy izay tsy ho hainy atao ary tsy misy olo mahasakana izay rehetra ataon'Andriamanitra. Dia izany nahatonga ny Davida teto hoe amin'ny anaran'i Jehova tompony maro no anantonako anao. Ka zany teny Davida zany ataoko fa mandray teny fampaherezana tokoa atsika hoe ataoko fa mampahery antsika amin'ity androandroany zao, satria zao sy anao tsy misy olo tsy mandalo ady amin'izao fotoana zao. Ka na tsika andeha manantimo na hanavaratsy na hila vahaolana ety aseroa tsika tsy ahitaky, na hampiasa zay fahalalana na fahendrena, na hampiasa zay karazana fitaovana enti miady, tsy ahavoavondratsika zay ratsy amin'ny anaran'i Jehova tompony maro. Fa indrindra zao sy anao zanak'Andriamanitra, fa indrindra zao sy anao zay fa mahalala an'Andriamanitra, fa indrindra zao sy anao fa mahay hoe fa Andriamanitra tompony hery izy, mpiady mahery, dia zany tokoa aoka zao sy anao hitondra ny anaran'i Jehova tompony maro. Tsy ahitako vahaolana atsika na ety aseroa, lay adin'i Davida eto ataoko fa niady, tena hoe niady amin'ny olona tanteraka izy, tena hoe niady miharikary hoe ny fandrambitanana tahaka an'izay. Fa zao sy anao mety hoe tsy handalo ady hoe hiady amin'ny olo fa lay fahavalotsika mandefa zay karazana ady. Tsy miafina amintsika iny fahavalo iny dia lay satana, devoly mandefa reny karazana ady reny. Davida eto mety niady tamin'ny Goliata, vatan'olombelona no niady taminy, tena niady tamin'ny mivantana. Fa zao sy anao mety hoe tsy hiady amin'ny olo tsika, satria tsika zanak'Andriamanitra sarotra amintsika niady amin'ny olo zay, fa reny karazana mpiainatsika reny karazana hoe ady atsika amin'ny fiainatsika reny, satria reny no afafy ny fahavalo mba andesintsika hoe mba hanakivantsika, mba hanaketsaka antsika. Dia volanetsika lalana araka izay voalazan'ny ten'Andriamanitra, tsika lala izy fa miroriona tahaka ny liona, ka tsy mametsaka antsika irery zany devoly fa tsy maintsy mandefa zay karazana ady, karazana olana reny ady atsika eo amin'ny fiainatsika, na ranofo na rampanahy. Ary hoy koa ny teny Jesosy zay anaty Baiboly ato hoe aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana kanefa mino sy matokisa fa zao efa nandray izao tontolo izao. Haleloia. Amen.
marina tokoa zay valazan Jesosy zay. Aty amin'izao tontolo zao nahitana reo fahoriana. Mahory tokoa tsika ankehitriny amin'izao fotoana zao tena hoe iarahantsika mahita, tsy atory fahita hoy tenitsika zay, fa iarahantsika mahita ny karazana fahantsana, karazana olana, fahoriana izay miandrady amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, tsy misy olo tsy sahira. Ka na tsika hitaraina amin'ny filohampirenena, na tsika hitaraina amin'ny manam-pahefana, na tsika hitaraina etỳ seroa, na tsika andeha hanantimo hanavaratsy, tsy ahitaky vahaolana zany tsika, tsy ahitaky fandresena zany tsika, na ampiasa zay fiadiana. Satria hoy Davida eto hoe andiny fa fito amby efapolo hoe ary ho fantatsy ny izao fiangonana rehetra izao fa tsy ny sabatra sy lefona no amonjeny Jehova fa ny Jehova ny ady. Amen. Tsy sabatra, tsy lefona no amonjeny Jehova fa any Jehova ny ady, any Jehova ny ady. Ary aty amin'izao tontolo zao i Jesosy no ahitanareo fahoriana kanefa minao sy matokisa fa zao efa nandresy zao tontolo zao. Mety mahory amin'izao fotoana zao, mety tsy miady amin'ny olo ia, tsika tsy manana olombelo fahavalontsika zay entitsika miady, fa indrindra tsika zanak'Andriamanitra. Fa reny karazana ady atsehatsika eo amin'ny lafiny fiainantsika, mampahory antsika reny karazana olana, karazana ady reny, karazana alahelo, karazana aretina, karazana ady tsy fisiana. Ary mahory tokoa tsika araka zay voalazany teny Jesosy zay hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana. Tena hoe fa fahoriana tokoa zao andalovantsika zao, iarahantsika mahalala zany. Maro ny mitaraina, na atao amin'ny tambazotra aza, maro ny mitaraina mitady fanampiana, mitady vahaolana, maro ny mitaraina ambenimbeny, tsy miafina amintsika reny. Fa hoy Jesosy hoe mino sy matokisa fa zao efa nandresy zao tontolo zao. An'Andriamanitra ny ady, Andriamanitra mpiady mahery izy, tsy hamelantsika zanany zao izy fa mamondra atsika foana. Hitatsika fa nandresy Davida. Raha mamaky ty teny toy tsika dia nandresy Davida, nandresy any Goliata, tsy sabatra no nentiny, tsy fitaovana, tsy fiarovana hoe niaro ny tenany na nisy hoe akanjo fiarovana, fa nandeha tsotra zao tahaka zao ihany Davida, kanefa naharesy any Goliata izy noho n'inona? Noho ny Jehova Andriamanitra, Andriamanitra lay mahery zay niady ho an'i Davida. Ka eto tsika androany, Andriamanitra koa hiady ho anao, an'i Jehova ny ady. Mety mandalo olana iha raha vavy, mety mandalo ady iha raha nadahy, ray aman-dreny. Zay manaraka zao fotoana zao, eto Davida dia mampahery antsika. Davida mety niady tamin'ny Goliata vatan'olombelona, fa zao sanao mety manana Goliata eo amin'ny fiainantsika eny, karazana ady Goliata amintsika zay, mety arety zay Goliata amintsika zay, mety olana tsy fisiana fahantsana ady Goliata amintsika zay. Fa hoy ny teny Davida hoe amin'ny anaran'i Jehova tompony maro, Andriamanitra ny miaramila ny Israely. Amen. Izay no nanantonany Davida any Goliata, dia nandresy tokoa Davida teto. Amen. Ka aoka zao sanao hitondra zay anaran'Andriamanitra zay. Ninina hoy Jesosy zavatra ataonareo dia ataovy amin'ny anarako zany, satria tompony fandresena izy. Ary Jesosy manome toky antsika foana fanantenana, mampanantena antsika foana Jesosy, ary manome toky antsika foana afahantsika mijoro handresy, tsy tokony ho kivy sy ho ketraka zao sanao na dia mandalo ady, fa mirosoa foana, manjosoa, hitady ny tavan'Andriamanitra, ary atava amin'ny anaran'i Jesosy zany rehetra zany, fa dia ho hitanao tokoa ny fandresena amin'izay ady atsehatsika tsirairay avy. Minao fa Andriamanitra ny hitahy antsika tsirairay avy handresy zao sanao, na ino na ady atsehanao dia tononoko zany fandresena zany ho anao sy ho ahy, ho an'ny tsirairay avy reo longo rehetra zay manaraka zao fotoana zao, dia ho tahin Jesosy tsika ary handresy tsika amin'izay ady atsehatsika tsirairay avy. Fa zay maharitra amin'ny farana hoy Jesosy dia ho vondrena. Anatin'izany koa tsika na dia mila fandresena, dia mila manana faharetana tsika amin'ny zavatra rehetra, satria ny zavatra rehetra manana ny androny avy. Mety mivavaka isan'andro mba afaka izay olana niady eo amin'ny fiainanao, mety mivavaka isan'andro fa te ho salama, mila manana faharetana tsika. Fa io Jesosy io mihaino vavaky, ary an'i Jehova ny ady, tsy zavatra mahagaga zay tsy ho hain'Andriamanitra atao. Haleloia. Dia hamaranako azy farany ny teny fampaherezana, ny ten'Andriamanitra koa dia mbola hitatsika ato amin'ny bokin'ny Korotiana voalohany andiny faha 10 andiny faha
fito amby dimampolo. Kôrôntiana voalohany 10:10 fito amby dimampolo. Mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa isaorana ane Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaoran'Andriamanitra amin'izany rehetra zany hoe fa isaorana ane Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ankehitriny zao ianao dia manana an Jesosy Kristy izay tompo ny fandresena, nandresy ny fahafatezana, nandresy ny ota, nandresy zao tontolo zao Jesosy araka izay voalazany ten'Andriamanitra de tokony isaotran'Andriamanitra atsika ary hanome voninahitra ny anarany foana sy hankalaza azy amin'izay fandresena rehetra izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy fa indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay tompo ny fandresena. Nandresy tokoa Jesosy, nandresy ny fahafatezana, nandresy ny ota, nandresy zao tontolo zao Jesosy. De zao ianao koa dia tsy maintsy mandresy tsika na inona izay ady atsehantsika fa apetrao amin'Andriamanitra aza miahanana hoe tsy ho vitako toy, tsy ho azoko toy, tsy ho afaky toy, fa mandehanana araka amin'ny finoanao, fa ny finoanao zay koa ny ten'Andriamanitra zay no mahavoavondra anao. Nandeha amin'ny finoana Davida ito, nino an'Andriamanitra izy ary ny anaran'Andriamanitra no nandesy ny ady, tsy nanday fitaovana izy iadiany, tsy niahanahana izy. Betsaka ane ny lehilahy mahery tamin'izany fotoana zany miaramila vona hiady, manana fitaovana mpiadiana, manana akanjo fiarovana, fa tsy nanana fisahiana, tsy nanana hoe fahasahiana hoe hiady amin'ny Goliata. Fa Davida koa dia nanana finoana, manana Andriamanitra Davida, ka nananday izay finoana izy hoe tsy maintsy mandresy aho satria manana Andriamanitra ilay tompony ady. Dia ako koa zao ianao hanana izay finoana Davida zany aoka mba hoenty tsika na dia miteny hoe mety tsy ho vitako toy, zao tsy manambola toy, zao marary toy, zao manahaka an'izao toy, zany fisalasalana iahy zany misy ao anatintsika zanak'olombelona tsirairay avy. Fa Davida teto nanam-pinoana tokoa tsy ny salasala, tsy ny ahiahy hoe fomba manakory iadiako amin'ity olo lehilahy mahery matanjaky. Fomba manakory iadiako amin'izao tsy mana fitaovam-piadiana, fa nanjoso Davida amin'ny anaran'i Jehova, amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitra hoe Davida no anantonako anao. Alleluia. Fa i Goliata koa nanantona ny Davida amin'ny sabatra sy ny lefona ary ny leopohy araka izay voalazan'ny ten'Andriamanitra eto, fa Davida dia kosa nanantona azy amin'ny anaran'i Jehova tompony maro. Ka koa zao ianao handay izay finoana Davida zay, hiantso ny anaran'i Jehova tompony maro, Jesosy Kristy izay efa nandresy zao tontolo zao, aoka apetratsika ampelatana ny ady izay atsehantsika tsirairay avy. Apetrao amin'i Jesosy fa tsy misy izay tsy ho azony, tsy hainy atao, fa Jesosy tompony fandresena izy dia tsy maintsy mandresy koa zao ianao. Minoanao manana finoana, ento ilay finoan'i Davida indesinao miady amin'izay Goliata eo amin'ny fiainanao. Betsaka ane ny Goliata eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Betsaka atako fa haitsika angamba zay fa apetrao amin'i Jesosy izay tompony ady, izy no hampandresantsika ary aza misalasala, aza matahotra, aza miahiahy hoe tsy handresy aho, tsy ahazo aho, fa mandehana ary mirosoa foana ary apetrao amin'Andriamanitra ny adinao, fa Andriamanitra no tompony ady rehetra. Halleluia. Betsaka ny tenin'ny fampahirezana ato, reto tantarany apôstôly na tantarany mpaminany mpanompon'Andriamanitra ato anatin'ny Baiboly, dia tsy maintsy nandresy hatsana amin'ny farany, nandresy foana hatramin'ny farany. Rehefa nametraka ny adiny eo am-pelatanan'i Jesosy, tsy maintsy nandresy. De tahaka izany koa antsika, tsy maintsy mandresy. Ity Davida ty ane olombelo tahaka antsika, olombelo tahaka antsika toy, olombelo tahaka antsika zao koa, fa nametraka ny adiny am-pelatanan'i Jesosy ary tsy nitondra ninona izy fa nitondra ny anaran'i Jehova tompony maro. Mino aho fa zao ianao koa dia hitondra zany anaran'i Jehova tompony maro zay. Tompony fandresena azy ny ady, Andriamanitra mpiady mahery izy, ary tsy misy olo mahasakana zay rehetra ataon'Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra miasa dia tsy misy olo mahasakana azy, na lafy ny soa zay, na lafy ny ratsy zay ataon'Andriamanitra, tsy misy olombelona voasakana azy. Na tsika hiaro ny tenantsika mba tsy harary, na tsika hiaro ny tenantsika mba tsy ho maty, na tsika hiaro ny tenantsika mba tsy handalovana olana, karazana olana fasahirana, fa rehefa Andriamanitra miasa tsy misy mahasakana azy. Halleluia. Ka apetrao amin'Andriamanitra ny adinao fa
io ady io tsy vitany hoe amin'ny hery na fahatanjahana io tahaka izay tantaran'ny Goliata teto, lehilahy matanjaky izy kanefa ambony maty ihany izy amin'ny farany. Ka noho izany ny ady tsy vitany hoe fahatanjahana na fahalalana na fahaizana na fananakarena ny fandresena na ny ady, fa amin'ny alalan'i Jehovah tompony maro, tompony fandresena izy. Mino aho fa handresy tokoa anao rahavavy sy anadahy ny havana malala zay manaraka zao fotoana zao. Mino aho fa handresy tokoa zao sy anao amin'izay ady atsika tsirairaikavy. Fa hoy ny ten'Andriamanitra eto hoe fa isaorana ane Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotra an'Andriamanitra atsika satria nanome an'i Jesosy Kristy izay tompony fandresena nandresy izao tontolo izao, nandresy ny fahafatesana, dia tsy mety tsy mandresy koa zao sy anao. Mino aho sy matokisa hoy Jesosy fa zao efa nandresy izao tontolo izao. Amen. Vonaitso an'Andriamanitra rery ihany izay indray koa ny teny fampaherezana atsika teto nandroany. Makasitsaka atsika rehetra iaby izay ny heno hiare vavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Ary Jehovah Andriamanitra ray masina avo indrindro, ianao tokoa ilay mpiady mahery. Misaotra anao dia misaotra anao tokoa izay mizaha ora sy fotoana izay mbola nomenao anay izao indray. Misaotra anao indrindra amin'ny teny fampaherezana izay nampaherezinao anay indray teto nandroany amin'izay alalany izany hoe fandresena zany. Ka indreto izahay Jesosy mametraka ny adinay ampelantananao, ninona karaza atsiany reto longoko, rahavaviko, anadahiko, na ray aman-dreniko, na zoko, na zaiko. Aoka tompo ianao hampandresy azy, ianao hiady ho azy, ka ho tonga ho mpandresy tokoa zahay amin'ity androandroany zao. Mametraka ampelantananao ny adinay tsirairaikavy. Ianao lay Jehovah Andriamanitra tompony ady, ianao lay mpiady mahery, hapetsanay ampelantananao. Fa misaotra nampahery anay tokoa anao, fa mino fa handray lesona tokoa zahay androany ka hitsanga handroso hatrany amin'izay ady atsehanay tsirairaikavy. Tahio tompo ny tsirairay amin'ity androany io zao, makasitsaka anao bevata amin'izay teny fampaherezana zay, dia mbola angatahako hatrany fanahy masina anao, hameno izay tsy voafenoko eo, dia vonaitsa ny anaranao rery ihany. Haleluya. Amen. Amen. Dia samy tahiny Jesosy aby tsika ry havana malala. Amin'ny manaraka toy izao indray dia samby tahiny Jesosy aby tsika miraro soantsika rehetra. Haleluya. Amen. Sia, Vumina, it's hallelujah, Uana, hallelujah, Fandesena, Fandesena, hallelujah, Afaka, Jesus não pode ser.